manolotra ny arahaba sy ny firaritsoa atsika tsiraray mpanaraka tsy tapaka ny zanam-pandaharana meteo indray amin'izao fotoana izao. Asaiko ampanajany ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Amin'ny ankapobeny dia efa ao anatin'ny ririnina isika ry zareo samy matsikaritra angamba fa efa misy vidina ny maripana ambany indrindra nefa mahatsara mangatsiaka isika ny voamaraina. Eo ihany koa ny fipetrahan'ny zavona tamin'ny fatra maro saika manerana ny Madagasikara ary ny farany dia ny fianan'ny tandrotsakorana saika manerana ny Madagasikara. Fa raha ny makasika ny mety tetry ny androntsika aloha dia amin'ny zomano any indray zareo miverina mipetraka ny zavona ny voamaraina eto amin'ny fatry ny afovoantany sany amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny. Eo ihany koa ny fiandrasana fiandrandrana orana tandrifindraona mety arahakotroka any amin'iny fatry mena be iny amin'ny zoma anoany. Hitantsika ihany moa fivoaran'izay fa ny angatahana aminao angambany dia anaraka tsy tapaka ny zanam-pandaharana meteo isan'andro isan'andro. Andao ro jerentsika amin'ny antsipiriany mety tetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Isitraka orana malefaka ny manodidina ny Antala, Moritsiraka, Analanjorofo sy Atsinanana iny. Torak'izay ihany koa any Manakara, Atsimo Atsinanana ary any amin'ny manodidina ny Taolanaro. Aka endrika tandrifindraona kosa izay oran'izay ho antsika any amin'ny manodidina Samborano sy Moritsiraky Sofia iny. Ny tapany avaratra sy ny eto amin'ny fatry ny afovoantany amin'ny ankapobeny dia saika andrahoana ny voamaraina fa hisava miandalana eny ihany zany rehefa misandratr'andro. Ny faritra sisa rehetra dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia toetrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny manodidina ny Manakara, Atsimo Atsinanana ary Taolanaro. Torak'izay ihany koa ho any Analanjorofo, ny Moritsiraky Sava mihitatra kely kosa izay oran'izay any amin'ny fatra Tsiranana voalohany sy faharoa iny. Aka endrika tandrifindraona hatrany izay oran'izay ho antsika any amin'ny manodidina ny Samborano sy Moritsiraky Sofia iny. Ny eto amin'ny fatry ny afovoantany ny ilana Atsinanana ny afovoantany indrindraindrindra sy any amin'ny Moritsiraka Atsinanana iny moa dia andrahoana amin'ny ankapobeny. Ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Raha ny maripana voatombatombana zao ho amin'ny rahampitso maraina dia 20 degré celsius ho any Avakinankaratra, raha 15 degré kosa ho an'ny Antananarivo, 14 kosa ho an'ny Fianarantsoa. Moritsiraka sy Rariny Voaparitany moa dia eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo eo. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia afana hatrany aloha any amin'ny manodidina ny Antsohià sy Maheva tanàna iny satria mananka hatrany amin'ny 30 degré celsius. Tsy latsa-danjan'izay ihany koa ny any amin'ny manodidina ny Mahajanga iny 30 degré celsius. Ny eto amin'ny fatry ny afovoantany moa dia amin'ny 20 ka hatramin'ny 15 degré celsius eo eo. Andao indray ro jerentsika ny mety tetry ny andro ho an'ireto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto. Ho maina tanteraka aloha ny andro ho an'ny Paris sy Johannesburg ifandimbiasan'ny rahona Simonsandro zany ho an'ny Milan sy Nairobi. Ho an'ny Bangkok moa dia anoram-baratra. Raha ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azo orana malefaka ny any Seychelles sy Comore raha somary maka endrika tandrifindraona izay oran'izay ho an'ny Maurice. La Réunion moa dia hibalika tanteraka mihitsy ingabe masoandro. Dia izay sy izay indray raha tompoko raha sy tompoko vavy no afaka natolotra tamin'ity alina ity fa dia misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany. Raha misy fiaraha-miasa tianao atao na misy fanontaniana tianao ilaina valy mikasika ny mety tetry ny andro dia efa ireo ny lahara tarobia sy ny Facebook azahoana anay. Mametraka ny velomiko mandrapitafa indray raha tompoko raha sy tompoko vavy.